N'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'io fahatelo amby roapolo makina amin'ny andiny fahatelo amby efapolo. Rehefa atsika dia androany vakena anaran'i Jesosy dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina koa anio no haonanao amiko any paradisa. Amen. Andriamanitra vainay io manakolasaina aminay mandrakariva ianao indrindra fa amin'izao fotoana izao. Nisaotra Jesosy nampitotrana maheloka rehetra, nidina ianao fa nay masina mampiteny anahy. Eto ianao mpamiteny ianao izay sitraka ifonao. Amen. Hoy Jesosy, anio no hihaonanao amiko any paradisa. Jiolahy anakoa no miaraka fatsihina miaraka tamin'i Jesosy. Ilay jiolahy teo ankavanana no nitenenan'i Jesosy an'izao teny izao hoe anio no hihaonanao amiko any paradisa. Inona no antony? Nahatsara ity jiolahy anankiray teo ankavanan'i Jesosy fa mitondra fanjakana Jesosy, fanjakana vaovao izay tsy avy eto an-tany fa fanjakan'Andriamanitra. Izany nahatonga azy nangataka famelan-keloka tamin'i Jesosy tao Kalvary. Tao anaty fanaitainana mafy Jesosy no nandre azany antsoantso izany. Teo Jesosy nanamafy olona ny amin'ny fomba fiteny maneho fitiavana lehibe indrindra dia ny famelan-keloka ho an'ireo izay mangataka izany, satria mandefitra amin'ny zavatra rehetra Jesosy, mino ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. No fatsihina ny tongotra aman-tanan'i Jesosy ny zava-manakana. Tsy azo ireto izay namatsika an'i Jesosy no fefena na ny sakanana ny vavan'i Jesosy tamin'ny amelany fahotana ny fo mitady famelan-keloka ho fanehoan'ny fahasaran'Andriamanitra. Ka hoy izy, anio no hihaonanao amiko any paradisa. Anio, zanatsika hoe ty teny ity, anio no hihaonanao amiko any paradisa ho Jesosy. Anio sy ny atao hoe paradisa. Ino no tia Jesosy lazaina amin'ny anio? Eto dia tsara manaraka fa mitena mahandriamanitra azy Jesosy, satria ny anio izay tenen'i Jesosy eto dia tsy aniontsika n'olombelona fa anio n'Andriamanitra. Satria eo amin'Andriamanitra dia tsy misy ny omaty sy aniva rapisy raha maraiky mahazatantsika olombelona, fa eo amin'Andriamanitra kosa dia ny hatrizay ka ho mandrakizay. Dia io no anio eo amin'Andriamanitra, izany hoe fanatanterahana avy hatrany. Raha tika amin'ny teny Bible hoe exécution directe. Fanatanterahana avy hatrany ho an'izay mangataka eo anatrehan'i Jesosy. Raha isika loatra ny Genesis 4:20 vakoka nataon'ilay mpampiany Abrahama, ranorahin'ny Abrahama izy tady valin'ny Isaka zanany. Toy ilay mpanompo raha nangataka tamin'Andriamanitra, amin'ino aho anio Jehovah Andriamanitra i Abrahama, voavaly no bataka io. Zay le teneniko hoe vavaka exécution directe, izany hoe fanatanterahana avy hatrany. Ny Deutéronome 7:1-12 hoy ny teny ao, tandremo ny didy sy ny fitsiny izay anodiako anao anio ka arako. Hanaraka ny fetsika-nio zay nibainakiny Jesosy, anio dia anika. Poaiza ny tananao, poaiza ny tanako, poaiza ny tanantsika rehetrarehetra. Anio anao ny safidy, ahy ny safidy. Paradis
tsy mahafantatran'izany. Ity zao tontolo izao. Isika kosa dia mahita ahonena ho amin'izao tontolo izao ity. Mandalo voatsaratra ity. Aiza nefa no ahitana izany. Jereo Getsemane, na Kalvari, na Golgota, na Ikarangoba. Ao no antoka fa manampy Andriamanitra araka ny mamantany fahavalany ny fahamorom-telopolo. Ny hazo fitsahatena zay ny namantsiana an Jesosy dia tompo antsika fa Andriamanitra dia manatanteraka zay tompo antsika araka ny mpianako fahefatra ny andimy fanosika amin'ny folo. Ny hazo fitsariana izay namantsiantsika an Jesosy dia manome boky fa misy ny fiainana manakizay ao amin'ny tany vaovao raha miala eto amin'ny tany izay fandalovana izay feno fahazototoana feno faharatsiana isika araka ny teny fampanantenana apokalipsy faharoapolo ny andimy fahefatra. Jiona anankiroa no tao akavanana sy teo akavian'i Jesosy. Ny jiona anankiray eo akaviany na narary, ny kizaky, na leso. Magnino ny vatanao itsirana vonjeo fa nanino sy tongolo vatanao vonjeo. Vonjeo hainao miaraka aminay. Ianak'iray kosa, teny feno-pibebahana. Ny tena voakalimonotsy ny manana izany toetrana izany tsika rehetrarehetra izao. Mahagaga nefa eo afovoany reto jiona anankiroa reto Jesosy. Zany hoe naiza re kristiana manana ny tompo no misy antsika. Tsy miala eo afovoantsika Jesosy. Tsy miala eo akaikitsika Jesosy. Tao anaty fangirifiniana no misy ahoan'izao zavatra izao. Nefa mbola tsy tana ny molotry Jesosy ny kololotra na menaheloka ny kololotra ny fihambana ny paradisa. Ho aiza ny lalako? Ho aiza ny lalana ho an'ny kristiana manana ny Jesosy isan'isany? Ho any amin'ny paradisa be, izao vany anaty izao tontolo izao ity. Ho amatokian'Andriamanitra apetrahao amin'ny fanantenanao rehetra ary manantena hampatanjakatsika ny fahasoavany sady anonatsika amin'ny fianam-pandresenany Andriamanitra.
Selesainya na nangi sina pai pertamanya sina mulai jauh. Dan dia asuhan Yesus itu adalah gue Yesus adalah kuasa sesat umber kuasa sesat. Tidak mau umber kuasa sesat itu kita Magita di dalam kalian sini kalian sedang memiliki sulit memperoleh ada tugas tulang Magita menjadi konsultasi orang bersama dengan maka kita tidak bahasa orang tidak bahasa demi semua mereka puanu yang punya Yang bukan Yesus. Dan yang bukan oleh Yesus mereka bersama Tuhan. Guru apa? Yang bukan. Tapi tapi ini. Ante tanda jangan ini dengan tahu. Dah sejak. Pasti saya ada ekspresi. Mas era lo que tinha na paisana. Quando ela na lei dela a vida que está mais tranquila. Mas ele está sempre mais normal. A gente tem que fazer as coisas que já mas tu aí é que está na demanda de até não. Rai mulher. What's the Sama zaman seperti panino Jesus sebelum ada belum punya kasta mereka pada mereka ada itu maka ada lagi dua pasti saya nak buat kejutan sekarang dan kita bisa kita pun kita kamu nak sama kita sulit di sana dia mungkin nak bahas biasa sifat siapa saja siapa kita cakap siapa bapak mungkin tengah kasih mana tengah kasih Jesus yang mafian cah mafian tahu tanda dalam Maria. Lalu sana kuat, jika ada ahli kolej sudah berkait, jika nilai menilai itu jika ada sini, kalau hata kita jika sihal jika sasi tidak di sana, di mana ada tidak mana kayak apa salah buat betul, saya kosa ingat. Sana maksud dengan mal, mereka bantu kaya, mama nanti sana dia, awal nanti seafood, awal nak saya zaman itu mesti sahih makin katawo, rapat kapot baik seafood lah. You nama siapa sahaja mah ulum bela Jesus, maka ada sekali sih. Sabia tena le mantra umena sikai Então, treini tena le mantra zay mitangara ilala fijaliana i Jesus tem tudo. Izany dia hitantsika ao amin'ny Matteo toko fahafito amby roapolo ny andimony fahaenina amby efapolo ka miafara amin'ny andimony fahafito amby efapolo. Efa samy mahita isika dia toy izao no mifampiteny amin'ny Jesosy. Ary no tokony ho tamin'ny ora fahasiny dia no tokony ho tamin'ny ora
manao hoe Eli lama sabachthani, izany hoe Andriamanitra nahoana no dianao. Ary sasany tamin'izay nijanona teo raha ave zany dia nanao hoe antso any Elia ilehio. Amen.
tadi famonjena dia rasmi ini hari semuanya utang itu sekarang kecil-kecilan juga jatuh mundur atas mengerti Fana ye berarti kami terdapat sesuatu yang Fana kecil-kecilan kita dapat Yesus dengan Tuhan itu jangan berkata setelah jauh Yesus Tuhan pada saat kita terlihat sekali baca bukan Saya
monjy ny Pasaka tao amin'ny tempolo izany. Arakarak'izao anahatra dia Kristy no tonga Pasaka na ilay zava-monjy ny Pasaka araka teny falevantsika hoe fahavoavono i Kristy ho Pasaka ho antsika, na koa hoe fahavoavono Kristy ho zava-monjy ny Pasaka ho antsika. Ilay zava-monjy tsy misy kilema izay voavono no otantsika Kristy mba hananantsika ny famelan-keloka feno sy tanteraka avy amin'Andriamanitra. Vita izany ankehitriny. Ity teny fahelana ity dia manambara fa tapitra hatrao ny fijaliana ary fahafatesana no mamarana izany. Vita ny fanavotana izay nanavotan'i Jesosy antsika tamin'ny alalana ny lonany ny tenany teo amin'ny azo fijaliana ho avitra ho an'ny maro. Vita ny fampihavana ny olona amin'Andriamanitra ka nandravana Kristy hevitra ny fifandrafiana ary nampihavanany antsika amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namoana ny fandrafiana. Fa Jesosy no ananantsika roadota-panavotana amin'ny fanahy izay ho amin'ny ray. Vita ny asa fisoronana izay nisoronan'i Jesosy Kristy antsika. Raha ny lalàna ny manambara fa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsa. Eto Jesosy dia fisorona be izay mitondra ny tenany fisorona ho antsika eo anatrehan'ny ray. Izy dia manana fisoronana tsy azo dibasina satria maharitra mandrakizay izy. Ho amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy satria velona mandrakizay izy mba hanao fifonana ho azy. Hoy koa ny mpanoratra ny Hebreo fa Kristy ozy dia kosa dia rehefa tonga fisorona be ny amin'ny zavatra tsara lahoary dia mamaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana izany. Tsy sady izao zavatra ary izao ary tsy mba tondra rano sy lay na zana-tomby izy fa ny rano-tena. Eto Jesosy dia manatanteraka ny rapôro eo anatrehan'ny ray fa vita ny asa. Vita ny fanavotana, vita ny famonjena, vita ny fampihavana, vita ny asa fisoronana, vita ny fanovana Jesosy ny rano tonga divay, vita ny nampiaritra zana, vita ny nanasitrana ny marary rehetra, vita ny nanadiovana ny liobo, vita ny nanangana ny matsy, vita ny namela ireo olona 5,000 sy 4,000 tany lefitra, vita ny naniraka ny mpianany hitory izany filazantsara izany fa izy no tompo sy mpamonjy. Amin'ny Jesosy dia efa vita ny famonjenantsika olony rehetra fa isika izay nametrahana niraka mbola tsy nahavita. Jesosy milaza aminao fa mandehana ianareo dia ataoko mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Miteny ihany koa izy fa mandehana izao tontolo izao eto ka natoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ry kristianina izay mino nametrahana asa izao sy anao, nametraka izany asa izany amiko sy aminao koa Jesosy. Ka rehefa tonga ny farany dia anao rapôro koa isika eo anatrehan'i Jesosy dia nametraka izany iraka izany. Aizao koa izany amin'izao valinandro misy antsika izao ny fahitatsika ny asa nampanaovan'i Jesosy antsika tsirairay avy. Vonaitra ny ho an'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Vakiteny fahafito sady farany hira tena
fahafelonao izay teny izay nitononao teo amin'ny fitahina dia manam-paharay foana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nanjarantsika moa dia ny ao amin'ny Biblia fahakelom-polo fahaenina amby efapolo izay mivaky izao ny anaran'i Jesosy. Ary ny antsika fotomahery Jesosy nanana hoe raha io eo an-tananao no atombotra ny fanahy. Io ry havana raha teny farany izay nataon'i Jesosy teo amin'ny andro-fitahina. Ankehitriny tokoa antsika nijanona niaritra ny mama, niaritra ny Yesu, ny nakaka, ny fanarabiana, tsy misy nahazanan'Andriamanitra fa tena hoe zanany ambevo no nanaovana Jesosy teo amin'ny andro-fitahina. Kanefa tsy mba nitsokana amin'ny fitiavana izany. Eny, araka ny tenin'Andriamanitra da hoe fanadianana ny voninahitran'Andriamanitra izy tao an-tapitra dia tsy nataony zavatra misikinana izany fa nilaozana ka midina tety an-tany izy mba hamonjy anao. Ry kristiana rehefa mahavalo ny famonjena nataon'i Jesosy dia ho an'ny olombelona rehetra izay mandray izany fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra izany. Manao ahoana ny fandraisanao izany fanomezana Andriamanitra tahaka izany. Tsika raha mandray fanomezana dia faly raha tonga ny fetiny reny na ny aniversera reny manome fanomezana antsika ny vatsitsika na ny zanantsika efa tsy androtsika ny ahitantsika ny fanomezana. Manao ahoana koa ny fanomezana dia mena Andriamanitra anao mba tena raisinao am-pitiavana izany, raisinao am-pifanenana izany na raha ny enga resika tonanay amin'izao homenaka raha adino kalivary izay naretany tompony Paoly. Nianatra ny maminy koa Jesosy nantolony teo anatrehan'Andriamanitra ny fanahy fantany fa io Andriamanitra ray io dia manam-pahefana mandray ny fanahy ka dia nantolony teo anatrehan'Andriamanitra ny fanahy dia vita dia afaka ny maty ny tompony. Izany ho ankalazantsika isataona tsy isataona ihany ho ankalazantsika izany. Maro ny fampianarana maro misy atao mpitanintsika ty amin'izao fotoana izao voizina mba tsy hinoany olona intsony ilay hazo fijaliana, mba tsy hinoany olona intsony ny famonjena izay azahoantsika famonjena. Voizina ka tsy marina izany tantara izany. Ry ava mitandrema mampampianara izay fampianarany diso hamafana ny fanavota lehibe izay nataon'i Jesosy ho azy ianao. Tsarovina tenin'i Jesosy fa fanomezana lehibe ho antsika ny fanatonany ny tena teo amin'ny andro-fitahina. Ary rano Jesosy dia nikorina teo mbola manadio anao mba ho afaka ny fahotana. Inona ny fahotana izay velonao tsy fohitan'i Jesosy tsy ho aino rano Jesosy ny papana tsy misy ry hafa fa raha manantonan'i Jesosy ianao, raha miaino ny fahotananao ianao dia amena reny tao Jesosy hamafa ny lotonao rehetra ary hanafaka izany fahatonana izany ka dia voabela eto ianao ho lasa zanak'Andriamanitra ianao. Io dia ny farany fahafito hoe dia ny fanolorana ny fanahy manam-pahefana tokoa Jesosy ry hafa raha tenin'Andriamanitra tamin'ny teo aloha teo hoe amiolo eo anao am-paradisa manam-pahefana tokoa matoany teny hoe niolo iaro anao am-paradisa tena nanany fahefana miampiditra ny jindahy io any am-paradisa. Ary eto koa nefa izy dia nanaja ny maharay ny Andriamanitra ity ka nametraka ny fanahy teo anatrehan'Andriamanitra. Diso itsika raha manofa an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia manam-pahefana amin'ny fiainantsika. Ka fomba marina olombelona amin'izao fotoana izao hiadiana amin'ny koronavirus ity, hiadiana amin'ny fahafatesana ny saka efa mitady fomba hoe hitadiavana tsy afaka tsy mahita fa tsy maintsy maty amin'izany olombelona, tsy maintsy miara-mitady. Izany no manambara ny havana fa Andriamanitra irery tompony fahefana eto amin'izao tontolo izao. Zao tontolo izao
wanaokuwa ratiba yetu wanazotaka ni baitao yule tarehe leo nimealeta ndugu kuwa nao kuwa watonaona namba zangu Kenya mulai sang-sang ko kananga mulai ko tempat tu mesti para Kenya anu rajai sore no biasa nama ya mana faida mengajo Kenya itu ya mengajo Kenya yang kan bende polisi kan hari pada lu pada sekolah sih pada apa ini au kapan sih pada di sana maju tuh sama baru ini yang harap kita pantu bulaman itu bulan kita pantu bulaman itu kita yang sudah biasa Rasul Rasul anak jiwa kita sampai dua Fatto